androany zany eto amin'ny faritra Anosy no nataony atelier de redynamisation ny CER moa zany dia comité environnemental régional, zany hoe komity misahana ny fampiroboroboana sy fiarovana ny tontolo iainana ato anivon'ny faritra Anosy. Maro ireo mpisehatra izay nasaina, ao ny avy amin'ny district Amboasary, Betroka ary Tolagnaro, ary nagnatisany ireo mpisehatra rehetrarehetra ao anivon'ny environnement. Ny zavatra hita eto moa zany dia arahana ihany koa amin'ny ministère, misy décret ary misy lalàna mametraka ny komity io. Ka io komity io zany rehefa mandinika ny ara-tontolo iainana ato amin'ny faritra dia io zany no mikarakara ary mijery karazana ohatrany hoe manome sosokevitra ary misintona ihany koa lakolosy raha ohatra ka misy ny zavatra tsy mety ato anivon'ny faritra. Zay zany mazava-dehibe an'ity komity ity satria mpanara-maso ihany koa izy io. Ao anatin'io ny DREF na ny directeur régional ny environnement sy ny ekipany, ary ao anatin'io ihany koa ny faritra Anosy, ao anatin'io ireo olona mitantana air protégé rehetrarehetra ato anivon'ny faritra Anosy na ireny ala arovana ireny, ary anatisany ihany koa ny ministère moa zany avy any Antananarivo izay miara-miasa akaiky miaraka amin'ity komity ity zany. Ny tanjona moa zany eto dia zavatra tsotra ihany, atao zay apisy fampandrosoana mirindra ary miaro ny tontolo iainana. Ka zay fampandrosoana ataontsika hoe développement durable zay zany, mba hapisy an'izay dia tsy maintsy zay projet rehetrarehetra miasa atao anivon'ny faritra Anosy dia mijery an'izay resaka tontolo iainana izay. Raha manao resaka fambolena ianao zany dia tsy mety jerena manao ahoana ny fiarovana ny tontolo iainana rehefa anao an'izay fambolena izay. Raha anao resaka jono anao dia mitovy amin'izay ihany koa, atao zany mba miaraka mirindra foana, miaraka amin'ny fampandrosoana ny resaka tontolo iainana zay ataoko hoe zava-dehibe satria efa manomboka simba amin'izao fiovaovan'ny toetrandro amin'izao fotoana izao. Ka ny zavatra voalohany zany dia ny fijerentsika tsirairay vahoaka io na mpitantana io na ireo olona projet programme zay manatanteraka asa mijery an'izay resaka environnement zay, fa tsy mety ny miasa tsy mijery. Ohatra hoe mandeha zao ny malaza be eto amintsika eto ny fitrandrahana Mika, mety misy ny voka-dratriny satria mety eto amin'ny ataontsika hoe eto Fort Dauphin ville zany no hipetrahana ataontsika hoe fikirakirana an'ilay Mika. Tadiavintsika ihany koa kanefa izy satria mampiasa olo, ary tadiavintsika ihany koa le fitrandrahana an'ilay Mika satria mampidi-vola ho an'ireo orinasa sy ilay olona mpitantana an'ilay orinasa. Zay zavatra zay kanefa mila arindra, atao ahoana ny fandrindrana an'izay dia zay le jerena ny resaka environnement zany. Ka mila jereny CER zany, zany hoe ity komity ity ny ahafahana mandrindra an'izay zavatra rehetrarehetra zay. Ampahafantarina antsika fa ny directeur régional ny environnement dia lasa nianiana any amin'ny tribunal, lasa OPJ, zany hoe afaka manao contrôle ary afaka manakatona ihany koa zay orinasa tsy manara-dalàna ary tsy manatanteraka an'izany fiarovana ny tontolo iainana izany. Dikan'izay rehefa mitsahany, rehefa mikirakira ireny Mika regny tsika dia atao zay tsy hivoahany aty ivelany satria mamparary ary tsy mety levina mihitsy mandrakizay reny vovoka Mika reny rehefa tafiditra any amin'ny vatan'olombelona. Zay zavatra zany no anaty isan'ny zavatra jerena atao anivon'ny komity environnemental.